mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly mirabanao ndray miaraka amin'ny sakafo ara-panasika ary dia manomboka an'io sika dia handray indray ny epistily nosoratan'i Paoly ho ny Galatianina, zay azo lazaina hoe epistily isan'ny epistily voalohany nosoratan'i Paoly raha ny fotoana nanoratana azy no jerentsika fa tokony fotoana fimonja ihany taorinany niovan'i Paoly foka nitorian'ny filazantsara no nanoratany izao epistily zao ary matomo manoratra epistily izy fiangonana efa fantany ary everina fa ny fiangonana ny Galatia zay anoratan'i Paoly zao taratasy zao ireo fiangonana zay naoriny tamin'ny diny voalohany tany Azia Minora ary isan'ireo dia ny vanginy tany Derbe, Listra, Iconium, Antiochie, Pisidie. Izany dia fiangonana tany Galatia avokoa satria ireny fiangonana reny dia tao amin'ny faritany atao hoe faritan'ny Galatia. Zavatra nitranga dia zao taorina kely ny nahatongavany tany ka nitorian'ny filazantsara dia nisy jiosy kristianina tonga tamin'izany faritra zany ka nanao zay andresena lahatra reo olona reo fa hoe naniova fo azy ianareo dia tsy maintsy miverina ho forany ianareo, tsy maintsy manaraka ny lalàna jiosy ianareo, tsy maintsy manao zao ianareo, zay vao mahavonjy ianareo fa tsy mahavonjy ianareo ny finoana fotsiny an Jesosy Tompo. Ary fanoherana zany fampianarana zany indrindra nanoratan'i Paoly taratasy ary azavainy fa ny famonjena dia fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra raisina amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny asa zay atao na amin'ny ezaka zay atao no azahoana izany na amin'ny fomba mpivavahana arahana. Izany no azontsika amin'ny tinana ity epistily izay nisoratan'i Paoly ho an'ny Galatianina ity. Alohany amankitsika azy dia mbola hiara-mivavaka isika aloha. Raha io amin'ny fofeny fakasitrahana anao indray no isaorana ianao sy iderana ianao hanomezana ny voninahitra anao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao ka nahatraranay izao fotoana izao indray azonay miara-mandinika ny teninao midera sy mankalaza anao zahay mankasitraka anao zahay fa tsara ianao Andriamanitra lehibe ny famondramponao aminay raha andinika ny teninao ary zahay dia mangataka aminao miangavy anao aoka mihitsy ny fananao masin'Andriamanitra no anoro anay indray zay tena tianao ambara aminay raha andinika izao teninao zao zahay ary ampianaro zahay sokafo ny fosiny sainay mba ho tena hitondra fiainanao anay indray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay angatana izany. Amen. Galatianina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 10 no jerentsika anio. Amin'ny anaran'ny Tompo namakitsika izany. Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray zay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra zay ato amiko mamangy ny fiangonana any Galatia ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika zay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika anafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Gagaho raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarany Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorinay taminareo aoka ho vaozina izy araka ny voalazana efa iny
no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voizina izy. Ary ankehitriny, olona vany ho laky fitisan'Andriamanitra, sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompony Kristy. Ny andininy voalohany dia ahitantsika zao teny zao: Paoly apôstôly. Paoly zany a de milaza ny tenany ho isan'ny apôstôly, na dia tsy isan'ny 12 lahy izay nifidin'i Jesosy fony izy teo amin'ny nofo azy. Paoly anefa eto dia milaza fa apôstôly izy. Marina ve maha-apôstôly azy? Nijoro vavolombelona ny am'izany Paoly, ary raha nijoro vavolombelona ny am'izany izy dia nitantara ny amin'ny niaonany tamin'ny tompo, zay niantso azy ho apôstôly, ary tadidiny ny teny nolazaina taminy fony izy jambany masony, niona tamin'ny tompo izy jambany masony, nefa naniraka ny Ananiasy Jesosy haninona hanambara am Paoly ny maha-apôstôly azy. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako any anatrehany jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Teny reny Paoly teo ambavany Ananiasy io, raha nirahany Jesosy tompo Ananiasy hiteny tamin'ny Paoly. Fa Jesosy nilaza hoe mandehana fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako. Fantatry Paoly tamin'izany fa apôstôly izy, ary de ambarany eto fa apôstôly izy tsy avy tamin'olona nefa, na tamin'ny alalan'olona, fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray. Eto zany de hitantsika sady fa Jesosy tompo sy Andriamanitra ray de tsy sarahany Paoly amin'ny entsona azy ho apôstôly, fa tamin'ny alalan'i Jesosy no nientsona azy, nefa Andriamanitra ray no niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany. Eto de hitantsika riavana amin'ny 13 ihany ko, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ampiarahiny Paoly hatrany Jesosy sy Andriamanitra, miara-miasa manko ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary izany no mahatonga ny Paoly apôstôly hanambarany hoe izy ene ka apôstôlin' Jesosy. Nefa tsy apôstôlin' Jesosy ihany izy, fa Jesosy Kristy zanaka no niantso azy, nefa Andriamanitra ray no nanaiky izany. De ambarany eto fa izy dia apôstôlin' Jesosy tamin'ny alalan'i Jesosy, nefa tao koa Andriamanitra. Ary ambarany koa, raha mitsodrano izy ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'izy, avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fa inona moa ny fahasoavana? Famondram-po mena ny olomeloka, ary ny fiadanana, fiainana vokatry zany famondram-po natolotra ny olomeloka izany. Olomeloka zay navela eloka dia miaina ao anatin'ny fiadanana, tsy azon'ilay valim-pahotana enjena intsony. De mazava loatra fa ny fahasoavana asan'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny voninka mela eloka, ary rehefa tonga Kristy maty ny solo antsika, satria hitantsika eo ambany eo moa zany hoe
fahasoavana sy fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana dia nanolotra ny tenany isorovoina antsika, ary ny fanekena izany famonjeny Kristy izany no azona famelan-keloko, ary ny olona voavela eloka no miaina ao anatin'ny fiadanana. Izany nahatonga ny tompo ilaza hoe ny fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo, satria ny fiadanana omeny Jesosy tompo dia fiadanana ho an'ny olona voavela eloka. Ny heverin'ny olona fiadanana eto amin'izao tontolo zao dia inona? Fananana reny, fananana toerana ambony, fananana trano be, fananana tomobily, fananana zany ny heverin'ny olona fiadanana. Fa tsy zany ny avy amin'ny tompo. Ny avy amin'ny Jesosy ve fiadanan'ny olona voavela eloka. Ka na dia orsy mantra azy izy ny fijerin'ny olona azy eto amin'izao tontolo zao, raha sendraka misy zany, misy fiadanana tsy azon'olona tabatabaina ao anatiny ao, dia fiadanana vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra mitondra famelan-keloka ho azy tao amin'ny Kristy Jesosy. Nahatonga ny tompo ilaza hoe ny fiadanako nomeko anareo. Ary zany fiadanana zany dia naninona nge mahatonga antsika ho afaka amin'izao miarabelona ratsy fanahy zao araka sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ambarany fa ilay Andriamanitra raintsika izay manome antsika fahasoavana sy fiadanana dia manafaka antsika tsy ho andevozon'izao mpiarabelona ratsy fanahy zao. Izao andro ratsy ankehitriny zao, na ratsy aza ny andro ankehitriny, na manahirana aza ny andro ankehitriny, manam-piadanana ny olona voavela eloka. Ary zany sitrapon'Andriamanitra izany, sitrapon'Andriamanitra ny anananao fiadanana na dia eto amin'ity zao tontolo zao ratsy ity aza. Sitrapon'Andriamanitra ny ainanao amin'ny fiadanam-po. Matetika amin'ny fiainana ry havana dia raha andehanao zavatra ianao dia feno tebiteby. Matetika aho dia mahatsiaro foana ny tenin'ny tompo hoe aza manana inona na inona, satria misy indraindray ndeha ho any amin'ny birao mpanjakany ianao, na ndeha misy zavatra ataonao dia tonga eo ny fanahinana amin'ny maha olombelona hoe ay anahoana re zao hoe aninona re zao hoe anahoana ihany re. Dia eo ny tsaroana ny tenin'ny tompo hoe ianao ane filazako hoe aza manana inona na inona, zany eny miaraka aminao e, mba fantatrao moa fa miaraka aminao aho, aoka iaina amin'ny fiadanana ianao. Na tsy hitan'ny olona aza Jesosy tompo miteny aminao, rehefa fantatrao ny teniny dia miteny aminao izy. Ary rehefa hampatsiarovy ny fanahy masina anao ireny tenin'ny tompo ireny dia manam-piadanana ianao. Ary zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anao, ianao miaina amin'ny fiadanana fa tsy miaina amin'ny tebiteby lavo zao, tsy miaina amin'ny fahatahotahorana lavo zao. Ambara ry havana fa ny be olona mamono tena indrindra hony dia any amin'ny tany mandroso. Fa nahoana mbola mitebiteby lavany amin'ny ampitsy ve sa inona? Ho aminareo anie ny fiadanana, fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Fa inona ny zavatra nitranga tamindreo Galatianareo nitoetra tamin'izany fahasoavana sy fiadanana zany ve izy? Ary nahoana no milaza por ho aminareo anie zany? Satria misy olona nanakotaba azy. Inona reo olona nanakotaba azy ireo? Jerentsika ny 9:1. Gagaho, raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy, ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara akory, saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Misy olona tonga tao naninona nitory filazantsara, saingy tsy tena filazantsara arak'izay fanotorian'i Paoly taminy, fa filazantsara hafa hoy Paoly. Ary zany filazantsara zany dia tsy filazantsara akory, fa ahoana? Koniditra tao amin'ny fiangonana anie izy, ary nampalahelo dia izao nifindra manaraka an'izany le olona tao, tsy tena niorina tamin'ny fahasoavana sy ny fiadanana zay nomen'Andriamanitra maimaim-poana ao amin'ny Kristy noho ny famonjen'i Kristy. Tsy zany intsony ny orenany, fa misy zavatra hafa nanampy, ary ireo dia tsy hafa akory fa ireo olona
avy any Jerosalema na avy amin'ny jiosy zay milaza hoe eny ianareo de olona monjena fa zao tsy azo atao mihitsy ny mamonjy ianareo raha tsy forana ianareo, raha tsy manaja ny sabaty ianareo, raha tsy manao an'izao ianareo, zany ny lalàna misesika, raha tsy manao an'izany nareo a de tsy mahavonjy ianareo ny finoana an' Jesosy Tompo. De hoy Paoly hoe tsy filazantsara koa renge zany fa saingy misy sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Ary lasa lavitra aza ny tenin'ny Paoly fa hoe to miantso ozina ho an'ireny olona ireny izy, satria zao ny teniny hoe fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa notoriana taminareo, aoka ho voaozina izy. Na anjely avy any an-danitra aza mazava loatra ry havana fa ny devoly anie ka avanjely avy any an-danitra ary ndraindray izy de mampiditra filazantsara hafa, nefa eto de ataon'ny Paoly hoe aoka ho voaozina izy. Araka ny voalaza fahiny ihany ho izy nolazako indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa noraisinareo, aoka ho voaozina izy. Ary ankehitriny olona vany ho lako fitisan'Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona aho, raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompo ny Kristy. Ny filazan'ny Paoly ny tenany, satria hoe inona ny fantatra ny amin'ny Kristy eto, de hoe zaho i Paoly dia apôstôly ny Kristy aho sady mpanompo ny Kristy. Ary ho hitantsika manaraka fa ny filazantsara zay toriany Paoly de filazantsara tsy noraisiko tamin'olona fa noraisiko avy amin'ny Kristy. Ka izao ny zava-misy, ny filazantsara zay toriany Paoly dia mitondra zavatra betsaka zay tsy eken'ny jiosy. Ny filazantsarany Paoly de filazantsara ny famonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny famelan-keloka raisina maimaim-pona, satria efa maty noho ny fahotantsika Kristy. Efa ambarany Paoly ery ambony zany hoe la Kristy zay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, ary sitrapon'Andriamanitra raintsika izany. Ny filazantsarany Paoly de filazantsarany famonjena maimaim-pona, satria filazantsarany fahasoavana miteraka fiadanana ao anaty. Ka raha misy olona manampy izany famonjena noho ny nanoloran'ny tompony tenany teo ambony hazo fijaliana zany, de tsy manaiky zany Paoly, satria ambarany amin'ny andinin'ny fahaenina hoe hiala fangina am'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'ny Kristy ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara akory. Eto ary de misy olona manampy ny filazantsara. Ho hitantsika manaraka moa zany zay efa voalazan'ny Paoly, ary zany de ary tanteriny Paoly amin'ny toerana rehetra, ary ataony mazava tsara koa amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Romanina, fa ny famonjena dia maimaim-pona amin'ny finoana any Kristy Jesosy, amin'ny fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra zay niasa ka nanaovana ny fanekena vaovao, na ny loran'ny tompony tenany teo ambony hazo fijaliana ho faty hisolovoina antsika. Ary zay ihany de ampy, ny finoana izany dia ampy hanananao ny famelan-keloka sy ny fiadanan'Andriamanitra. Ary ny olona voavela heloka ko amen'Andriamanitra zany fiadanana zany, izany no olona nandray ny fahasoavan'ny Kristy, ka ambarany soratra masina hoe olombonjeny. Fa raha misy olona mbola manampy izany hoe tsy mbola olombonjeny ianao, raha tsy atao an'izao, raha tsy atao an'izao, raha tsy atao an'ity, raha tsy atao an'ry, am'izao fomba mpivavahana zao no ataonao ohatran'izany, ary ireo olona ireo dia nilazany Kristy ihany izy saingy nanampy zavatra hafa ka mampitabataba ny olona ozy voalazany Paoly eto. Misy ny sasany zay mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarany Kristy. Ny filazantsarany Kristy de tsy azo ampiana. Ny filazantsarany Kristy de famonjena maimaim-pona.
ny filazantsarany Kristy dia raisina amin'ny finoana fa maty teo ambony hazo fijaliana Kristy. Izany foana ny toriny Paoly ary nahatonga azy nanoratra mihitsy ny Koritianina, ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Fa tafitohinana amin'ny jiosy ny milaza hoe voaomby tao amin'ny hazo fijaliana Kristy ary izany no famonjena ao anareo. Fa tafitohinana amin'ny jiosy zany, satria ny jiosy tsy zany ny azo ny famonjena. Ny famonjena dia zao fanaovana nyty, fanaovana nitsy, fanaovana nyry, fanaovana nyry. Fa narahan-dalàna ny jiosy ny famonjena. Ary reto olona tonga eto reto ndray ny famonjena dia hoe finonan Jesosy miampy fanajanany zao sy zao sy zao sy zao sy zao sy zao. Zany ny famonjena ho anao. Dia hoy Paoly hoe tsy filazany tsara ane zany. Olona mampitabataba anareo zany ary ny mahagaga hoy Paoly dia malaky miala am'izay fa niorenanareo ianareo. Gaga ho izy. Gaga. Efa teo aminareo nefa nanehoana ny asan'Andriamanitra. Dia nefa dia izao ianareo dia miala. Dia manjary tsy ilay Kristy maty teo ambony hazo fijaliana intsony. Tsy ny famelan-keloka ny raisinareo maimaim-poana tamin'ny finoana intsony. Tsy zany intsony no itokinareo ho maha olom-bovonjy ianareo, fa noho ianareo manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao. Tsy filazantsara ane zany e. Ary dia zany nambaran'i Paoly hoe misy olona mampitabataba anareo. Zao nefa hoy Paoly, ny mahatonga izany dia satria mila sitraka amin'olombelona ianareo. Mila sitraka amin'ireo jiosy reo ianareo ka izany no anarahanareo zany. Nefa hoy Paoly, olona vany ilako sitraka. Raha mbola mila sitraka amin'olona aho izy dia tsy mpanompony Kristy. Zavatra mitranga manko ry havana eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mila sitraka amin'olombelona ianao mazana dia adininao Jesosy Tompo. Tsy eritreretinao Jesosy Tompo. Rehefa mila sitraka amin'olombelona ianao dia adininao Jesosy Tompo, satria ny zavatra kasitrahan'olombelona mazana dia mifanohitra amin'izay tediavin'ny Tompo aminao. Mifanohitra amin'izay irinin'ny Tompo fiainanao. Ary noho izany, izaho hoy Paoly, za tsy mila sitraka na amin'iza afa-tsy amin'ilay Kristy zay nanendry aho apôstôly, afa-tsy amin'ilay Kristy sy Andriamanitra ray zay niantso aho apôstôly. Ny fanontaniana mipetraka ary dia izao, ianao amin'ny fiainanao andavanandro, any am-piasanao any, amin'izay toerana misy anao, iza no ilanao sitraka? Andriamanitra sy Jesosy Tompo ve sa ny fiarahamonina? Ka na inona ataon'ny fiarahamonina dia ataonao zany na dia manohitra ny tenin'ny Kristy aza. Ry havana, toetra tsara tokony alainy tahaka amin'ny Paoly. Kristy ihany no ialako sitraka. Izy ihany no tompoiko. Mpanompony Kristy aho, ka ny teniny no rahako. Ary nahoana no mpanompony? Satria fantatro fa izy no nanolotra ny tenany noho ny fahotako. Zany ny voalazan'ny Paoly. Satria nanolotra ny tenany noho ny fahotako izy, izaho kosa dia hanolotra ny aiko aziko. Ary izany ry havana tokony fiainantsika. Aza miala amin'ny filazantsara tokana dia izao. Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana isolo voinanao. Ampy izay azahoanao ny famonjena. Mino zany ianao. Ary ny fiainanao amin'ny manaraka dia vokatra zany. Fanekenao ny tompo maty ambony hazo fijaliana zany. Tsy hoe manao zao sy zao sy zao aho mba ho izao, fa hoe manaraka ny tenin'ny tompo aho satria tiako izy. Maty ny solovoina teo ambony hazo fijaliana izy. Itoy ny fampianarantsika, ary mino sy matoky aho fa oliana isika hanaraka ny tena filazantsara marina, satria betsaka ny filazantsara toriana tsisy ery ho fatarintsika amin'ny alalan'izao epistily ny Galatianina izao ny hoe inona marina ny filazantsara marina, satria io Paoly hoe misy anie tsy filazantsara akory saingy misy olona mampitabataba anareo. Haharitra amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ny isika mba hiainatsika amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ray eo noho ny teninao nomenao anay androany indray, mampahafantatra anay ny tena filazantsara marina. Mangataka aminao zahay, aorenao ny finoananao zahay Jesosy Tompo, dia ianao
ilay nanolotra ny tenanao hamonjy anay. Ampy izany voninahitra ny eo anao ray zanaka fanahy masina. Amen. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy kasety na CD izay afarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato raha navalona voalohany Antaninarenina. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.